Ampalalam-baovao ao anatin'ny tontolon'ny fanomanana ny fetin'ny Paka indray kosa moa maro amin'ireo mpanakavy moa no misafidy ny mankalaza ny fetin'ny Paska any ambanivohitra nanomboka tamin'ity androany ity. Araka izany dia saika nahitana olona maro teny anivon'ireo tompy fiantsonana ny fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'Antananarivo renivohitra amin'ireo faritra komina ambanivohitra manodidina. Ny zava-nisy teny Sabosina Mehana manokana moa dia hoentin'ny Ravakarandriamanala sy Mamy Rasamuel na amintsika. Ipoka olona ny teto amin'ny tompy fiantsonana ny fiara fitateram-bahoaka eto Sabosina Mehana izay mampitohy any renivohitra amin'ireo komina maro aty amin'ny lalam-pirenena fahatelo. Maro amin'izy ireo moa no miandry ireo fiara fitateram-bahoaka makany amin'ireo komina ambanivohitra noho izy ireo mikasa ankalaza ny Paska any amin'ny tanàna ny Aviana. Isany amin'izany Andriamatoa Michel Mianakavy izay mikasa ho an'ny Analarò Ambatomanoana. I Ramatoa Lantso ny fianakaviany ihany koa dia nisafidy ny ankalaza ny fetin'ny Paska any ambanivohitra any Anosy Avaratra indray no tanindrazana ny Aviany. Amin'ny ankapobeny aingana dia feno ny fiara fitateram-bahoaka mampifandray any renivohitra amin'ireo komina ambanivohitra vaovaon-tany tonga eto amin'ity tompy fiantsonana ny fiara ity. Nambaran'ireo mpamily fa amin'ny vanim-potoana tahaka izao isan-taona dia hipoka hatrany ny fiara amin'ny fotoana haingana eny Ambodivona. Tamin'ity indray mandeha ity anefa dia tsy feno ny fiara ka voatery mameno eny amin'ireo tompy fiantsonana mpanelanelana toy ny eto Sabosina Mehana izy ireo. Nisy tamin'ireo olona tonga teto amin'ity tompy fiantsonana ny fiara fitateram-bahoaka ity ihany koa no niandry ny fiara izay nofana manokana hitondra azy ireo any amin'ny toerana hitsangatsanganana. Ireto vondron'olona ireto ohatra dia mivondrona eo anivon'ny fikambanana mamolavola izy antsoina hoe Ministère des Enfants eo anivon'ny fiangonana Adventiste iray eto Andrenivohitra. Any talata volon'ondry moa no anatanterahany izy ireo ny fitsangatsanganana. Ny eto amin'ny tompy fiantsonana ny fiara fitateram-bahoaka Sabosy dia ahitana ihany koa ireo zotra mampifandray ny renivohitra amin'ireo tanàna maro eto anivon'ny komina Sabosina Mehana toy ny Anosy Avaratra, Namena, Ambatofotsy sy ny sisa sy ny sisa. Ireo olona hiakatra aty an-drenivohitra dia maro ihany koa tamin'ity androany ity satria dia nahitana filaram-be ny tompy fiantsonana ny fiara lalovan'ireo zotra miakatra aty an-drenivohitra.